Salama daholo tsika mianakavy a. Androany zany a tsy hanolotra hira vaovao fa ny zavatra betsaka ny mpanontany dia mba ho atoroko kely fotsiny ho an'izay mbola tsy mahafantatra ny réglage bagazy zany. Ty gitara ty zao a réglé standard izy ty zany manaraka ny fitendrin'ny maro an'isa zany. Zay mpitendry gitara eto ambonin'ny tany a dia tsy maintsy mahay an'ity réglage tsotra ty. Amizao nefany a dia ho avadiko amin'le réglage bagazy zany ty zavatra ty a. Na dia tsy natao amizay aza ty gitara ty fa juste fotsiny hoe mba hanoroko anareo le lesona tiako ampitaina zany. Amin'ny réglage bagazy a dia misy corde zany ao a ho déréglena. Izy tsy hoe déréglena amizay anaovana anazy a fa efa misy norme mifandray amizay réglage bagazy zay. Ankoatran'ny gasy tsy fantatro aloha zay manao an'ity réglage ty a, fa itsika malagasy zany dia tia an'ity zavatra ty. Rehefa manao ny déréglage bagazy a, ity corde la ty ampidinina sol zany, ary ity corde mi ty a ampidinina do. Ka ny fomba fampidinana ny corde la ho lasa sol dia zao, ampitovina amin'ity case eto ty. Zany hoe ny la zany aloha ny déréglena voalohany, zay anao vao midéréglé an'ity corde mi ty. Ho déréglé-tsika ary a ty corde la ty. Atao mitovy amin'ity ozy izy ato eo. Ty zao a ambony a, fa ty a ambany, zany hoe ho ampidinina zany ty. Voilà, lasa sol zao ty amizao. Fa ny fomba ampidinana ny mi ho lasa do a, tonga dia ampidino a, dia testeo raha mitovy amin'ity ny feon'ity zany, mitovy amin'ity septième case amin'le corde eto ty. Dia régleko zany ty aloha. Mbola tsy mitovy a, iza ny ambony amizao mbola ambony ty zao, zany hoe mbola mampidina ihany aza. Kely sisa rehefa manaraka anao rehefa tena zatra manao an'le déréglage dia ao anatin'ny 10 seconde dia efa vitanao zay déréglage zay. Fa ty moa zany amin'ny mahaleso anazy a dia atrangatsika tsara mihitsy aloha ny fomba fidéréglena azy. Noho izany dia vita zany ny réglage ny bagazy. Amin'izao indray a atoroko hoe inona ohatrohatriny ahoana ny note zany rehefa réglé bagazy, ohatrohatriny ahoana ny accord a. Ny do zao a lasa ohatr'izao fotsiny sisa, ohatr'izao. Satria ty do, ty sol, ty mi, ty sol, ty do, ty mi, lasa do io. Ny barazen'io do io dia ity. Noho izany raha anao ré anao dia manao ohatran'izao. Raha anao mi, anao fa, tadidio nefa fa ity fa ty dia mbola mi-existe foana. Satria tsy mikitika an'ireto corde ny déréglena reto tsika. Miasa io fa io. Ty misy fa, ty misy sol, ty koa nefa mbola sol ihany koa. Na ity aza sol satria ty efa sol dia hatreto zay. Sol zay. Zao mbola sol ihany. Mbola sol ihany. Mbola sol ihany koa. Hira tsotsotra kely amaranantsika anazy a, ahafahanareo mampiasa an'ity réglage bagazy ty zany. Hira faran'izay tsotra. Olona samihafa loko, samihafa fihavanana, tsy tia mitsy tokotoko, fa mifandray tanana. Zay fotsiny. Zay zao accord majeur, do, fa, si, sol. Fa ny tena anaovan'ny dada anazy a dia mampiasa sol septième izy toy izao. Zany hoe lasa manao hoe olona samihafa loko, samihafa fihavanana, tia mitsy tokotoko,
misaotra betsaka tompoko dia mianarako naritra azy.